Zana-kazo Acacia miisa 500 fototra no nambolen'ireo mpiasan'ny PAOSITRA Malagasy eto Mahajanga tamin'ny velaran-tany antsasaky ny hektara teny Ankorefo ny maraina ny Zoma 12 Martsa 2024 izay notarina Andriamatoa Randriatahina Mamtina taleparitry ny PAOSITRA Malagasy eto Mahajanga. Natao izy ity zany indrindrandrindra no ho anjara biriky ny PAOSITRA amin'ny entina ikajiana sy iarovana ny tontolo iainana voalohany. Ary indrindraindra koa entina anehoan'ny PAOSITRA Malagasy fa miaina eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny PAOSITRA ka manana anjara biriky, anjara andraikitra lehibe manoloana an'izany li tontolo iainana zany. Ary farany dia entina anehoana fa miara indrindra, miara mandeha, miara mandroso amin'ny fiainana andavanandro ny PAOSITRA. Dia ao anatin'izany no entina anamarihana hoe eo anivon'ny vahoaka hatrany ny PAOSITRA, eo anivon'ny mpiarabelona hatrany ny PAOSITRA, tsy vitany hoe asa maha-PAOSITRA ny PAOSITRA ihany fa asa ihany koa eo anivon'ny tontolo iainana, eo anivon'ny tontolo manodidina. Fandraisana anjarany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary anisan'ny fanamby ny fitondrana ankehitriny ny hoe ho rakotr'ala i Madagasikara ka anisan'ny mahavelombolo ny fihetsika matehidera ny amin'ny fiarahamintan'ireto mpiasan'ny PAOSITRA Malagasy amin'izao fambolen-kazo izay nataon'izy ireo izao. Ny fanambin'izy ireo teto dia ny mpiasa iray namboly zana-kazo miisa 12. Ny mahazava-dehibe ny fambolen-kazo tahaka izao zany efa maro moa ny hazo ripaka ny afo dia manavao reny maty ny afo reny sy ny haintany reny zany ka anisan'ny mba mandray anjara amin'ny fambolen-kazo zany mpiasan'ny PAOSITRA Malagasy. Teny Malagasy moa dia miteny fa tanora mamboly hazo manan-kelofana rehefa antitra izy ary ny tontolo iainana sy ny toe-karena dia mifandrohy, tsy afaka misaraka io. Raha mazoto mamboly hazo isika dia mihena ny fitohan'ny riakan'ny tany ary afaka mamboly koa zany any amin'ny tanimbary zany tsy tosotry ny atsanga intsony ka misy ifandraisana eto dia eto zany ny fikarakarana tontolo iainana sy ny fambolena hazo zany sy ny toe-karena ka izay no mahatonga ny hoe PAOSITRA mahatsapa izay fifandraisana izay indrindra ka nandray anjara amin'izao fambolen-kazo izao. Ny PAOSITRA zany dia mikarakara ny vahoaka izy ary mandray anjara amin'izao fikarakarana ny tontolo iainana izao koa. Nanampy zany izay amin'ny PAOSITRA Malagasy mamboly hazo satria arakaraka ny fambolena hazo no mabetsaka ny rotsakorana ary rehefa betsaka moa ny rotsakorana dia mavokatra ny tany dia zava-dehibe zany io ka mba ho fanoloana ireny hazo izay lanitsika anaovana charbon reny zany dia vonona izay amin'ny PAOSITRA Malagasy mamboly hazo. Ny tena zava-dehibe koa moa dia ny fiarovana ny tontolo iainana, rivotra madio, ny rotsakorana ampy zany. Ampatarana ny fanatsarana ny tontolo iainana mba ho firindrana satria efa rahantsika malala ny fivovan'ny toetrandro dia ny fampitehan'ny ala. Dia miezaka zany anisan'izany ny PAOSITRA Malagasy miezaka mba miara mandrindra izay fivovan'ny toetrandro izay satria fantatra mazava tsara fa ny fambolen-kazo ny voalohany indrindra amin'ny fanatsarana ny fiverenan'ny toetrandro ohatra ny taloha tamin'ny andro taloha zany ny ala betsaka teto amintsika dia tsy nisy izany fivovan'ny toetrandro fa nanaraka tsara ny ara-dalàna tsara rehefa ririnina dia mangatsika rehefa amin'izao nefa tsy manaraka an'izay intsony fa na fahavaratra be lasa ririnina tapoka miova tsy fantatra mihitsy efa andehana na ny mpamboly ara tsy mahafantatra intsony ay amin'ny fotoam mpambolena sy ny karazany dia alao mba miezaka zany PAOSITRA Malagasy amin'izay fambolen-kazo izay dia mikaroka zavatra tsara foana zany anatsarana tontolo iainana. Tsy hijanona amin'ny fambolena ireto zana-kazo ireto ihany ny adidy masina ho an'ny tanindrazana ho an'ireto mpiasan'ny PAOSITRA Malagasy ireto fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso ho hiatrany Andriamatoa Talihy. Ity zany ohatran'ny projet rehetra ihany angambe sa ataoko fa misy rindran'asa na lamina zany ahatongavana amin'izao zavatra izao ka tena tsara zany le fanaraha-maso zany eny antsefatsefany eny dia misy atao fa tsy hoe kory any afara be any ka zay zany manana vinavina iverina aty zay afaka 3-4 bolana eo mahita hoe inona no mety mbola fikolokoloana atao an'ilay zana-kazo fa zay dia hatramin'ny farany ilaina ho tena azo be reo ary tena hoe anome endrika tontolo iainana vaovao an'ity tanàna ity izay hitantsika zany fa
somary marisarisa ihany zany amin'ny resaka hazo na tiana jerefa. Isa-taona ny paositra malagasy dia miara-mentana trany ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fambolekazo ka ny fotoana iray toy izao dia tombony tokoa ho an'ny fianakaviben ny paositra malagasy satria adidy amin'ny maha-olom-pirenena no mba milomano eo ny anatin'ny natiora izy ireo no sady fotoana iray ihany koa anehoana ny firaisankina eo amin'ny samy mpiara-miasa. Araky ny slogan izy ireo manao hoe paositra malagasy présente, visible et fierté de tous.